fotoana mampirongatra ny andiambalala amin'iny faritra Androy sy Anosy ihany koa amin'izao fotoan'izao ka dia anisan'izany sy ny ao amin'ny distriktin'ny Amboasary Atsimo nandray andraikitra avy hatrany ny ministerin'ny fambolena sy fiompiana ka naniraka ny télé général misana ny ivotoerana famonoana valala eto Madagasikara nijery ny zavamisy sy nametraka ireo ekipa hamono ny valala miaraka amina fitaovana feno mitatra ny vaovao taitsina Benjoro télévision malagasy ao Amboasary Atsimo. Anisany antony iray mitondra fahasahiranana goavana ho an'ny tantsapamboly ny fisiany andiambalala fotoana mampirongatra azy ireo anefa ny amin'izao fotoana izao efa misy ny paikady nomany ny fitondram-panjakana ankehitriny ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono amin'ny alalan'ny ivotoerana famonoana ny valala eto Madagasikara nidina taty fotony ny jery akaiky ny zavamisy ny tale generaly ny ivotoerana famonoana valala eto Madagasikara nametsaka olombelona mpamono valala miaraka amin'ny fitaovana sy ny fanafody ilaina amin'izany. Amperinasa tanteraka ny ministeran'ny fambolena fiompiana ary ny jono ato amin'ny faritra Anosy sy faritra Androy izany hoe ny distriktin'ny Amboasary, ny distriktin'ny Ambosombe, ny distriktin'ny Tsiombery, distriktin'ny Beloha zany zay nahitavana zay nazahoana signalisation rehetrarehetra zany dia nametrahana ekipa nametrahana fitaovana ary nametrahana fa pesticide na fanafodimbalala mba hiaditsika amin'ny valala. Zava-dehibe hoy ny bentanàna ny commune Tsanomaro izay isan'ny commune enina nahitana ny fambara fa misy andiambalala aty amin'ny distriktin'ny Amboasary Atsimo ny fanjaisana anjaiky sy ny fitondram-panjakana haingana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny jono toy izao. Dia makasitraka ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'izao fotoana izao sy ny hetrika jiriana na aty amin'ny vahoaka farahidi amin'ny resaka valala dia makasitraka tanteraka ny fitondram-panjakana makasitraka ny ministra izay nanome alalana nanome fahefana ny 2G izay nitondra ny ekipa aty amin'ny distriktin'ny Amboasary Atsimo no hamafisy ny tale generaly ny ivotoerana ny famonoana ny valala eto Madagasikara tamin'ireo tantsaha mba tsy hanafina ny fisiam-balala afa hanome avy hatrany ireo toerana misy valala mba ahafahana manjay anjaikitra avy hatrany amin'izao fotoana izao dia efa manao ny asa famonoam-balala ny ekipa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono misanjaka atao anatin'ny faritra Anosy sy Androy.